Ny nalaza ny androny omaly moa dia mikasika ilay mpilalao sary mihetsika malagasy tsy iza moa izany fa Kiady Safelika nahiditra amponja vonjy maika noho ny lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona tao amin'ny fokotanin'ny Bemasoandro Itaosy ny aliny sabotsy lasa teo. Motondra na taingindroa no voadonan'ny fiara no entiny ity mpilalao sary mihetsika malagasy malaza ity. Niakatra fampanoavana Moizy mazava ho azy ary nidoboka amponja vonjy maika noho izany trangana lozam-pifamoivoizana izany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany hiresantsika ireo rehetra izay ho lazaintsika ato moa dia toy ny mahazatra antsika foana abonné vetivety alohan'ny chaîne antsika ary asio j'aime ny video, indrindra azadino ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Ny voalohany resaka izay ho resantsika ato anatin'ity video ity moa dia resaka kolikoly sy ny resaka bianco izay tena malaza ka tena malaza ary izay sarotra foana tanteraka izany resaka kolikoly izany. Ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana no tena be kolikoly. Raha araka ny hita sy ny voaka moa dia tamin'ny tatitra ny bianco ny taona 2024 dia voalaza fa misy kolikoly daholo ny sehatra rehetra saingy ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana no tena hanjakany indrindra. Manaraka azy ireo ny sehatry ny fananantany, ny fanabeazana, ny mpitandro ny filaminana ary ny fitantanana ny lafintany ary ny fitsarana ihany koa. Raha araka ny hita sy ny miparitaka ihany koa dia vola sy entana mitentina 3.5 ariary no nigiazana tamin'ireo olona voarohoroho tamin'ny kolikoly. 8.900 ny tranga voamarina ary olona 4.700 no nampidirina amponja. Izany moa ny zavatra hita tao amin'ny bianco koa dia zarakely aminareo ankafaliana sy ampitiavana mba ahatonga ianareo tsy tototopotra ny mihono fa aharaka foana ireo rehetra mandalo sy ireo rehetra misy ao a Madagasikara malala tanindrazana. Rehefa avy nilazalaza ny resaka kolikoly sy ny bianco iny moa isika dia andeha ary isika hijery kely ny hafatra izay nataon'ny filoham-pirenena tany amin'ireo vahoakany atsimo. Nandefa hafatra miantefa tanteraka amin'ireo tany atsimo moa ity filoham-pirenena Andry Rajoelina ity ary toy izao ny hafatra izay nampitany. Raha toa ka hadiny foana ianareo taty atsimo hatrizay dia mitsoka ateo aminareo ny rivotry ny fampandrosoana ankehitriny. Namboarintsika ny lalana mampifandray ireo distrika ny RN 13 ary ho avy ihany koa ny RN 10 hoy hafatra izay nambarany ity filoha ity. Efa mandroso ihany koa ny pipeline, efa misitraka rano ireo mponina toa ny ao Maroalipoti sy Maroalimainty izay nijaly rano hatry ny ela. Ho ampitombona isa ireo mpitandro ny filaminana ary omena fitaovana sy fiara ihany koa. Nilaza ihany koa izy ny hoe maharaviny foko ny manolotra anareo ny vatitsinjo satria fantatry loatra ny fahasahirananareo. Toy izany ihany koa ny kitapo sy ny fitaovam-pianarana ho an'ireo zanatsika aty atsimo izay hiatrika ny fanadinana CPE. Ho tohizantsika ny varimora eto Amboasary atsimo ary omentsika tetim-bola manokana ireo fikambanam-behivavy mba hivoarany. Rehefa nilaza izany afalimpony sy ny aravoan'ny fony izany moa ity Andriamatoa filoha ity dia tsy adinony ihany koa ny nilaza tamin'ireo vahoakany any atsimo ny hoe ary hoe anilanareo hatrany ahoy izy na amin'ny mora izany fa indrindra ao anatin'ny sabotra satria atompoko ianareo ary mbola hiverina aho hoy ity filoham-pirenena mamboaka indrindra maneran-tany ity raha nandefa hafatra miantefa tanteraka amin'ireo mponina any atsimo. Koa satria voaresaka sy voalazantsika moa ny mikasika ny hafalimpo izay nambarany filoha Andry Rajoelina iny, ndeha resika hijery kely ny mikasika an'ity filoham-pirenena avy any ivelany ity. Migadra 12 taona ny filohan'ny Mauritanie teo aloha noho ny fangorona Ankarena. Raha araka ny vaovao moa dia voaheliko ny fitsarana ambony ho nangoron-karena ny filohan'ny Mauritanie teo aloha tsy iza moa izany fa Andriamatoa Mohamed Abdel Aziz nandritra ny fotoam-pitondrany ny taona 24 ka hatramin'ny 7 Migadra 12 taona sazy mihatra miampy fanagiazana
ilazana ny fananany sy ny famerezanjony sazy amin'izany i Mohamed Abdel Aziz Irerian no mpitondra aty Afrika izay voaheloka tamin'ny resaka fangoronan-karena ny ankoatran'izay dia matetika famonoana olona sy ny vonomoka na ny didijadona ihany koa. Zay moa ny mikasika aniny filoham-pirenena izay nigadra 12 taona iny ny amin'ny resaka fangoronan-karena fandeha resika ivadika kely any Chine. Mitombo be ny lasa-dala any Chine raha araka ny vaovao miparitaka tao anatin'ny 30 taona farany dia nitombo avo 4 hely ny isan'ny olona lasa-dala tany Chine. Lasa 17 tapitrisa ny sinoa voan'ny aretin-tsaina raha 4 tapitrisa monja izany tamin'ny taona 1700. Raha hoarina amin'ny olona voan'izany aretina izany maneran-tany dia niakatra be ny sinoa voa satria tao anatin'ny 30 taona izay dia nitombo avo roheny fotsiny ny isan'ny adala amin'ny firenena rehetra izay ankoatran'ny Chine. Voalazany ireo mpikaroka sinoa nanao ny fanadihadiana fa mifandraika amin'ny fitomboan'ny isan'ny olona antitra any Chine ity antotanisa ity satria ireo olona teraka manodidina ny taona 1700 izay fotoana nisy antapahaterahana avo be dia tody manodidina ny 70 taona ankehitriny. Ny taonan'olona manodidina izany 70 taona izany no voalaza fa tena tandindominy aretin-tsaina raha araka ny navoaka ny mpikaroka sinoa mikasika nyty tahany aretin-tsaina maneran-tany ity. Isorana an'Andriamanitra fa mbola tsy taty Madagasikara no nisy izany olona ambony tahany aretin-tsaina indrindra maneran-tany izany fa mbola tany Chine, fa tsy hoe olona adala any Chine no anomezana fisaorana an'Andriamanitra fa no izy mbola tsy aty Madagasikara. Izany zavatra izany dia manapirofo fa mbola feno olona hendry Madagasikara ary mbola tsy dia manana olona manana aretin-tsaina ihany koa indrindra mbola tsy manana olona adala ihany koa izany Madagasikara izany fa manan-karena olona manan-tsaina. Zay moa ny mikasika aniny fandeha resika resaka kely ny zavatra izay noresantsika tamin'ny fiandohany ity video ity. Anisan'ny tena nahoraka ny andro omaly ary mahoraka amin'izao fotoana izao moa dia resaka ilay mpilalao sarimihetsika malagasy tsy iza moa izany fa Kiady Safelika. Kiady Safelika dia nahiditra amponja Vonjomaika no niloza mpifamoivoizana namoizana ain'olona tao amin'ny fokontany be masoandro Itaosy ny aliny sabotsy lasa teo. Moatona nao taingindroa no voadonan'ny fiara no entiny ity mpilalao sarimihetsika malagasy malaza ity nohon' izany moa dia nidoboka amponja Vonjomaika ity mpilalao sarimihetsika malagasy malaza ity izay mitondra anarana hoe Kiady ary izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Kiady Safelika. Betsaka izay ny zavatra izay efa nolazaina koa dia tsy valambatra loatra isika faramparana antsika tanteraka ity video anankiray ity. Zay ihany koa no namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia makasitraka anareo na vitana haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisy tsy mijanona tsy anky iato. Zay fa tsy halavenay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy ka be hoe ciao ciao amin'ny manaraka indray eo veloma.